akatoko ny 29 mars zay arabaina sahady ny mpitolona rehetrarehetra tsy akanavaka io a tsisy tompony mantsy le titre mpitolona io fa zay mahatsiaro ho tratran'ny tsindry azo lena ny amin'ny tsirariny sy ny tsy fahamarinana dia mpitolona daholo anaran'izany io mantsy ahina asiana fanamarihana fa misy mieritreritra ho tompon'le terme mpitolona zay rehetra mana esprit hoe miady amin'ny tsirariny sy ny fanararaotana dia mpitolona daholo ny anaran'izay ka de miarahaba ny mpitolona rehetrarehetra zay manana an'izany patriotisme zany satria ny 29 mars dia azo lazaina mihitsy hoe fahakalazana ny patriotisme ny souveraineté malagasy indrindrandrindra ary aloha avahana mihitsy le souveraineté sy l'indépendance fa l'indépendance moa fantatsika fa saritsariny fa lay souveraineté mihitsy latsika no tena zava-dehibe miarahaba ny mosintanina tonga somatsara ato amin'ity rendez-vous hebdomadaire atsika ity indray dia omeko anao ngamba ny fitenenana hanokafana an'izao lanona izao. Faly miarahaba anao moa pasteur ary faly miarahaba tsika mpijery rehetrarehetra miarahaba ny vahoaka malagasy am'izao akatoka ny 29 mars izao tena hoe tsika sendrasendra moa tonga sabotsy androany pasteur fa 28 mars zany de hoe la veille ny ady ny malagasy zay mahery fo rehetrarehetra de mino aho fa mbola maro ny malagasy tena manana fo ho an'ny firenena ho an'ny tanindrazana ao Madagasikara na aty ivelany zany. Izy moa natsidika anao kely teo satria misy olona indrindrandrindra moa ny tanora am'izao izay tena mametraka hoe ireo ny tena mpitolona aoka azava ny resaka aoka afantatra ny tantara ny tanora de hoe inona ny atao hoe tolona. Raha ny tolona voalohany moa nasongadina hatramin'izay de resaka hoe souveraineté Madagasikara, souveraineté malagasy. Na de miresaka souveraineté zany tsika azadino fa ilona tsika be de be ny foko ao amintsika inona moa ny nandraindrain'le ray aman-drenitsika rehetrarehetra tanaloha na ny tonga ny soatoavina antsika hoe fihavanana mba ho hiseny firaisan-kina amin'ny samy malagasy. Zay moa tena ijoroantsika mandrakariva pasteur hoe ahoana ny ametrahana zany firaisan-kina ny malagasy zay. Nefa am'izao raha mijery zavatra misy ao amin'ny firenena atsika ohatra ny misy karazan'olona manomboka manao tsinitsinina zany firaisan-kina zany manao tsinitsinina izany souveraineté ny Madagasikara sy ny souveraineté ny malagasy zay de ohatrany hoe lasa tsy zarizary zany hevitra zany ka io moa mbola mahatonga atsika mijoro androany hoe andao hijoro andao hiteny na dia na ingina kely ary atsika teo somary nangina tsy niteniteny satria fantatsika moa fa rehefa miteny loatra koa indraindray de ataon'olona hoe mpanakiana alahelo-kanina titena de aleony safidinangina isika safidinangina isika na zany na tsy zany tsy hoe manadino ny fahoriana misy ao a Madagasikara tsy hoe manadino izany ady zay mahafatifaty ny herim-potsika zany fa aleo misy reculer pour mieux sauter moa izy fiteny vahiny mialana tsiny miteny an'izay fa androany raha iresaka atsika point roa na telo satria tsy niteny isika fananitsika le tsy niteny tamin'ny resaka nomination zay efa fantatra mialomo sasany moa miteny hoe olom-baovao inona efa fantatra mialoha herinandro mialoha izy no prime ministre efa teo foana moa zay fa
mbola nisy parametra be dia be tsy feno de aloha ny safidy nangina. Efa fantatra koa moa, efa nresantsika teto foana hoe iverina ny ankamaroan'ireo olona reo satria sarotra ihany ny hitsipaka izay piray finanana, piray tsy kombakomba de aleo moa averina ihany ny fiarahana satria raha mitsipaka ny piray tsy kombakomba indraindray lasa mamoaka dossier be dia be. Miteny koa tsika androany satria misafotofoto be ny raharaham-pirenena, tena misafotofoto be izy am'izao. Nefa vao iny moa, vao tsy herinandro akory nandeha iny nomination iny efa tonga sahady le ina moa, le kilalao-njaza, le ohatrany hoe fanambakanan'le malagasy. Zay zany nanisany zay mahasorena, mahatezitra satria efa fananina ho tsy niteny tamin'ny resaka nomination efa fantatra mialoha de tsy niteny nefa misy olona tea hanambakan'le malagasy ihany satria vao renommé ony de hoe niverina sahady vola be. Io manko magagana hoe niverina sahady no vola be. Alohan'ny atsika hiditra tsipirian'izany vola be zay satria resaka 4 millions de dollars moa izy teo iny, 4 millions mahery de dollars de hoe volan'ny ngarainy tany Maurice, le migadra tany Maurice de hoe naverina. Tiako mampatsiahy alohan'ny idirana amin'ny lalindalina raha jerena io afera io ohatrany tsy de mampino loatra na de procédurany hoe vao nommé anao kelikely eo de tonga le vola. Firy andro zany tsy nisy gouvernement tatao ahoana ny nandehanan'le zavatra. Io ihany iny fa tsara ny mampatsiahy satria isy ifandraisana amin'ity zavatra resako ty manko le izy. Androany moa ny olona rehetrarehetra taitaitra amin'ny resaka russe. Misy ifandraisana zany izy ty androany. Taitaitra tsika androany hoe resaka russe. Ohatrany hoe iry zalahy tonga androany, le fitondrana tonga androany nampatonga n'iry zalahy niazakazaka tonga eo. Tiako ny mampatsiahy ho anareo mpitondra. Misy ny fondateur ny atao hoe Wagner. Iza moa izy Prigojine. De io rangahy io efa nanomboka nisy approche tao Madagasikara à partir de mars 2018. Fantatsika hoe iza nitondra tamin'izany fotoana. De nisy société malagasy koa izay nietreretiny zalahy zany hoe niinvestira tao aleo tononoko hoe tamin'ny androny Andriamatoa Rajaonarimampianina. De nisy accord tany nisy vola be tany de rehefa aveo ino moa hitatsika rodana Andriamatoa Rajaonarimampianina de io vola be io nisy niandraandra teo taty aoriana nefa tsy tonga tao anatin'le fitondrany raika lahy teo zay nenjentsika mafy koa nefa anisany misy zavatra tsy nilamina ihany tao zany. De toy io fanarana vola be io maty zany le Andriamatoa Prigojine. De ireo Wagner lasa Afrika Corps moa izy zay raha tsy diso de io mivezivezy eo a Madagasikara io affaire io mbola mitohy misy fidirany sy fivoahany le vola eo a Madagasikara de nandalo tao Maurice. Tsy misy ifandraisany am'izany hoe volany
Ngara Vatomanga zany io. Ka le olona manao le malagasy vendrana, zay ny tena manahirana. De le reto mitehaka rehetrarehetra am'izay compte fake, io a mihevitra koa hoe ny malagasy a vendrana koa. Mino aho fa mbola maro ny tompon'andraikitra ao amin'ny firenena mahafantatra an'izany dosie rehetrarehetra zay. Tsy hitsipaka an'izany ireo. Anisany mialatsiny promoako moa iny bandy iny a, izay akaiky Andriamatoa Rajoelina tao andapa. Anisany PCA-n'io société malagasy resaka Chrome io, fantako fa mahafantatra zany dossier io zany izy a, matoa izy mandraky ty androany, mbola tsy nienjehana, mbola tsy nigadrana, misy antony. Satria io resaka vola io, tsy haiko, zany zany fampidirantsika androany pastera, aleo omeko anao fa mety anao manana feeling bebe kokoa amiko androany. Ie, tena manako lazaina mihitsy de efa nampiomana ny olona hoe miviady anareo kolahy arerahanareo androany. Nipopoka be mihitsy ny publicité navoaka ny ministère ny justice fa hoe tafaveritsika ny vola 4 millions de dollars zay nahodikodiny tany amingay Mamy Ravatomanga ka dia super héroïne. Io ny resantsika tamin'ny resako tamin'ny fandarina tamin'ny maly izy iny hoe fake, mbola fake io. Ho azavaitsika eto miprofo ary isaorako lay source primaire. Aloha maheno tsara ianareo, tsika eto tsy manao spéculation, tsika eto tsy manao analyse, fa tsika eto nandray tavy amin'ny source primaire ka tsy afaka miteny aminareo zay hoe avy taiza fa citoyen malagasy tena azo lazaina hoe malala ifotony ity dossier ity. Ka hozaratsika anankiroa ny contre révélation, satria nilaza nanao révélation nareo fa hoe tao anatin'ny 5 taona dia zay vao nisy vola tafaverina amin'ny kitapom-bolam-panjakana nahodikodin'ny olona dia niverina noho ny fahaizan'ny ministère de justice. Aza mampime madame ministre de la justice fa tsy zany no marina. Nareo moa manana olam-panao comme matanjaka be dia be dia ataonareo sagnagna aby agnay ka androany zay hanao contre révélation an'izany publicité matraquage nataonareo zany. Anankiroa ny fomba hitondrantsika ny resaka amin'ity hariva ity. Voalohany dia ny momba ny rapatriement, le resaka vola tenenina fa hoe rapatriement de devise, fa tsy rapatriement de devise io tompoko, fa ho hitanareo inona le izy. Ary faharoa dia nataoko indray hoe affaire Ravatomanga sy Daya ny resaka eto misy ifandraisan'le izy. Raisitsika aloha le rapatriement, lazaina fa hoe rapatriement de devise dradradradraina ka nanaovana publicité teto amin'ny Facebook. Déjà aloha atsika avoaka malagasy, rehefa affaire judiciaire ngeza be ohatry reny no atao publicité amin'ny Facebook dia ao raha. Mila mailo anareo fa tsy ny gros ny tena affaire mahaotra an'ireny de ho avoakan'olo amin'ny Facebook, fa matoa izy avoaka Facebook de hitadiavana popularité, populisme. Zay lazaiko teo hoe tsy populisme ny fomba hitondrana ny firenena fa ny vérité. Ka rehefa manao populisme ny olona de tsy maintsy vaky ihany ny bulle rehefa ela ny ela. Ka halina tontolo aho dia fandinika tamin'ny olona tena tompon'ilay dossier ka fantatro eto aro avoaka ao aminareo eto ny historique an'io resaka momba ny hoe soi-disant rapatriement de devise. Mbola averiko tsy rapatriement de devise zay nalain'ny Ravatomanga zany io fa zavatra hafa, fa natao hoe rapatriement de devise ny Ravatomanga, nalain'ny Ravatomanga am'izay mbola mahazo le code de popularité eo aminareo vahoaka izy hoe tena ministra miasa tokoa fa vandy de ho avoakantsika eto ny marina. Anao historika kely tsika zay lazainy Mostanina sahady teo le karazana entrée ny fanarahana amin'ny rahalahy mola izy. Aloha mila mamerina tantara kely tsika. Ny tantara zany dia toy izao.
tamin'ny andro ny HVM eto zany aloha de efa holazaiko mialako tsiny tsy manana problème amin'ny HVM aho tsy manana problème amin'izanizy aho fa ny marina de marina foana de eto no ahitanareo hoe rehefa misy olona tojo an'le izy ka tsy manana affaire personnel amreo loatra de tsy maintsy lazaina ny marina io mos lazainareo anareo de tsy mamely an'ry foana fa eto ny marina de marina zay dossier tena izy no izy amerina kely tantara araky ny le source primaire nazahoako an'izy ity de zao ny HVM tamin'ny andro ny HVM de nisy contrat ny fanarahan'ny fitondrana HVM sy ny russe hoe hitrandraka eo amin'ny 1 million de tonnes par mois ve izay sa par an zay tsy tadidiko tsara tsy hoe tadidiko fa resaka izay natao tokony natao izy iny a zay niarahana tamin'ny russe miaraka amin'ny tao amin'ny société Cromita averiko tamin'ny andro ny HVM de nisy contrat zay niarahana tamin'ny russe hoe hitrandraka 1 million de tonnes par mois izy zay na par an tsy précis tsara fa andro alina moa zay no nandray an'le izy ka zay vao soratro de maika be manoratro de nisy problème nefa ny fitrandrahana an'izy io tao miaraka amin'ny société Cromita zany hoe quel le produit azo fa tsy araka ny nantenainy russe maheno tsara daoly a quel ny produit azo fa tsy araka nantenainy russe dia mila ny verenana andray zany hoe ahoana ny élargissevana an'ilay activité dia aveo nisan'le problème politique tamin'ny Nga Radzao iny a de tonga ny régime ny Andry Rajoelina dia ny zavatra fantatra aloha zany de zao hoe tsy hita mifona aho fa de araky ny ressource nomena tsy hita le vola zay ny fanarahana andosika aloha vetivety tonga ny régime ny Andry Nirina Rajoelina de ny presse ny russe hoe ahoanana ny amerenana an'ilay vola dia rehefa tsy mety nareo rehefa tsy nety zany satria zareo lasa ny fitondran'ny Andry Rajoelina no tratran'ilay pression fa tsy hita mantsy a ny nalehan'ny vola 52 millions de dollars tam'le contrat tsy fantatra hoe iza ny namely azy à l'époque de HVM 52 millions sa 50 millions de dollars izy zay dia nanao pression ny russe tonga ny fitondran'ny Andry Rajoelina de hoe ny afahana manao an'io ary de aleo ary anao ny fitrandrahana volamena izay anaovana nanao fanarahana tamin'ny fitondran'ny Andry Rajoelina indray hoe tsy maintsy amerenana an'izy io ka anitarana pardon anitarana an'ilay exploitation satria tsy nahafa-po lay exploitation voalohany tamin'ny andro ny HVM dia rehefa tsy nety le izy de niova hevitra zareo hoe avy alao ary zay hitrandraka volamena de io le nitenenitsika teo hoe 52 millions de dollars tamin'ny contrat tsy hita io vola io à l'époque ny HVM tsy fantatra zany za tsy miteny hoe ny HVM fa à l'époque ny HVM nisy ninana le vola tsy fantatra iza dia nangataka ny fitondran'ny Andry Rajoelina ho fanemorana hoe mbola tsy vita ny amerina an'io fa nangataka fotoana anemorana an'le izy mba ahafahana mirambourser ny volan'ny russe tsindrina tsara volan'ny russe io dia rehefa nandeha ny fotoana dia nitady hevitra zany zareo de nahita société anankiray société grec atao hoe Madame Minerals izy zay ivonina hitrandraka indray an'ilay société Cromita Madame Minerals société grec hitrandraka indray izy ka hoe zareo zany no hanao zay amerenana an'le vola de nangataka ity société Madame Minerals ity le société grecque hoe tsy zaka le 50 millions de dollars zay tsy maintsy averina fa mba 35 millions de dollars no averina 35 millions de dollars rehefa zay dia raikitra ny contrat ka tamin'ny andro ny président Andry Nirina Rajoelina no naharaikitra le contrat hoe eny ary lasa 35 millions de dollars au lieu de 50 millions de dollars teo anelanelan'izay nefany dia maty Nga Prigozhin
tadidinareo ny affaire Prigozhin, ilay hoe izy namono azy de maty Prigozhin. Io Prigozhin io no anisan'ny fitaovana matanjaka ampiasain'ny Poutine ny amin'ny fitrandrahana ny arena kibony tany afrikanina, ary anisan'izany tsika. De nisy koa le guerre d'Ukraine, de nisy moment de flottement zany teo nafaty an'ny Prigozhin zay nitarika ny Wagner, ary le guerre d'Ukraine de ohatrany hoe nistagna teo io affaire io. Dia ny sanction internationale koa de milaza hoe tsy azon'ny européen ny mifampiraraha amin'ny Russe, de tsy afaka ny verser an'io vola io ny grec any Russie, de nitady izy fomba anankiray iversena an'io vola io satria tsy afaka alefa direct le izy. Dia izay problema zay zany teo, zany hoe tsy azo zany volan'ny Russe io, aloha zava tsara fa tsy volan'ny Ravatomanga, volan'ny Russe. De rehefa nisy ny moment de flottement, nefa le contrat tam'le société grecque efa nandeha ihany ny hamerenana ny volan'ny Rosianina, tsy lina tsara zay ny fanarana tamin'ny andro ny HVM, dia tsy afaka mandrotsaka direct any Russie zareo. De le société grecque io zany noho ny sazy zay nitranga tamin'ny européen, ny saziny européen amin'ny Russie tsy ahafahana nanao azy, de nitady izy société anankiray écran mba ahafahana mandrotsaka an'io vola io. Dia nisy société écran anankiray tany Maurice, io no lazainy Madame Fanirso hoe Ravatomanga, c'est faux. Misy société écran anankiray tao Maurice, ary io société écran anankiray ao Maurice io même immeuble amin'ny cabinet misy ny société ny Ravatomanga. Averiko iny raha nahita société écran anankiray io société io any Maurice, de tao anatin'ny immeuble tao ohatrany hoe tour d'orange io zao ngeza be, de misy samy manana braony ohatrany hoe tour World Trade Center, tour Trump Center, de samy manana braony ny société tsirairay. De tao anatin'ny immeuble io ny société aningahy PDG Mamy Ravatomanga, ary tao anatin'io société immeuble koa ny société anty société écran anankiray mauricianina tia, izay nanaiky ny androtsan'ilay société grecque an'le vola ny fanarahany hoe 35 millions de dollars zay volan'ny Russe, de zareo no mandrotsaka azy, de ireo aveo zany no manao zay andefasana azy any amin'ny Russe rehefa aveo. Zay zany le resaka io no nandrotsany grec, le société grecque an'ilay vola, dia a charge an'le société io ndray ny mandrotsaka azy any Madagascar zay makany amin'ny Russe rehefa aveo. Avant septembre 2025 io, tsindrina tsara satria septembre 2025 non, oui, avant septembre 2025 no ny voany io resaka io, de atsika malala tsara le nipoka lay le soi-disant tolona iny mbola resaka hafa ndray iny. Dia entre temps nandeha foana ny procédure, inona le procédure, niady ireo tompon'le vola, nanao mise en demeure nitaky an'le vola, resaka raharaha tribunal ady madio, raharaha tribunal ady madio nandeha ny procédure momba an'izy io. Dia rehefa nandeha le mise en demeure zay tsy misy dirany Madame Fanirso Ernève misy ty resaky ty. Mialatsiny aminao Madame la ministre, fa vous avez fait croire aux gens que navoa ianao namerina ny volan'ny malagasy hoe tany amin'ny Ravatomanga, fa resaky nyty société grecque tia sy ny fanjakana malagasy ary ny Russe no resaky eto, fa tsisy idirany le hoe rapatriement de devise, fa contrat tsy vita nanaovana azy tamin'ny kromita tamin'ny fotoan'androny. Dia tsy diko tsara zay tsisy idirany ministre de justice am'izao fotoan'izao mihitsy io fa zao moa lasa hoe izy ny rôle ao anatin'le tantara. Io le resako taminareo foana omaly hoe fake le hoa nitondrana an'ity fireneny ty e, populisme nanaovana an'ity fireneny ty pour vous faire croire fa zareo ny tena rôle, nefany aloha tsy tariko ny resaka.
de tamin'izay fotoan'izay le nitonony mostanina teo ny DG Croma tamin'izay fotoan'izay malagasy MD mandat de satria nandeha tany amin'ny PAC le dossier zany hoe pôle anti-corruption de nandeha foana zany le procédure pénale de rehefa nandeha le procédure pénale de mipoka le affaire refondation affaire tolom-bahoaka miaraka amin'ny GNZ nifanena zany concours de circonstance misy resaka Vatomanga misy resaka tolona de misy resaka de rehefa nandeha io de natahotra les sociétés nresantsika teo les sociétés écran grec izy iny raha tsy diso de niahia les sociétés écran any Maurice hoe tsy anao an'io versement io zahay niato zany le versement tokony atao le versement io le lazainy madame Fanny Rsou am'izao fotoana fa io ny rapatriement de devise ce qui est faux tsy nanao an'le versement zareo saomatsy ose fangaro amin'ny affaire politique zay tsisy idirany zareo fa resaka business tamin'ny andro ny HVM de nitohizany andro Rajoelina ary nilovainy refondation dia na tsy nataony zareo le versement natao zareo sao de lasa misy fangarony resaka politique natao zareo sao de fa saringotra amin'ny zavatra hafa ka inona nataon'ilay société tany Maurice zay lazaiko tsara fa tsy société ny Ravatomanga fa société anankiray même immeuble amin'ny société ny Ravatomanga io moa sa fotofoto zao de lazaina hoe ray petsapetsa ony nefa tsisy idirany mihitsy de zao hoe ozy le société écran tany Maurice angalao ordonnance any amin'ny tribunal de commerce satria ady madio le izy mba hahafahanay misécuriser ny versement n'le vola de nandeha io procédure io tsisy idirany ministre de justice tsy mihitsy io fa procédure efa nanomboka hatramin'izay de nandeha lay fangalana le ordonnance tamin'ny tribunal de commerce satria ady madio dia niazakazaka ny conseil d'administration ny Cromit nanao ny procédure izay en parallèle n'le resaka rotaka tamin'ny tolona teo dia rehefa nandeha zay de déclenchement nahoana misy ty déclenchement ana procédure normale zany le izy de ty am'izay le coïncidence zay nilalaovany sasany io le lazaiko tamimaly hoe madame Fanny Rsou mahay surfe ao anatin'le tantara de am'izay izy no misalotra ny voninahitra zay le izy de lazaina fa hoe enimpolo taona tsy nisy volany verina mihitsy ny rapatriement de devise samy natao hoe fake de haut niveau raha tsy fantatrareo vahoaka malagasy fake haut niveau avolenta kanefa moa mbola veriko foana hoe ny zavatra ohatran'ny tony rehefa ny fake bulle tsy maintsy mipoaka rehefa avy eo de nitoy ny tantara dia tamin'ny fotoana nanaovana ny nomination ny gouvernement eo indrindry tsika zao no nivoaka le débloquer le vola tsy débloquer fa après le ordonnance dia nanomboka nandrotsaka au même moment nomination ny gouvernement les sociétés écran tany Maurice ka ino no ny reharehan'ny ministre de justice hoe tanareo fa vao tonga de tafaveriko daholo ny vola avy any amin'ny rapatriement de devise satria le izy zany le atao hoe tena mifanojo tsara dia ingasy ve moa alala zany fa ny mpanao coma zareo matanjaka publicité be de be ry zareo no leader d'opinion hatrany amin'ny fomba fahaizana manabado ny vahoaka dia ohatrany hoe izy no tena rôle le tao amin'ny tanàna zay le izy dia nirotsaka tamin'io le vola ka ao anatin'ny fifanarahana tsara ho fantatsika voaka malagasy de hoe impito mandoha io vola io impito mandoha nandovana an'io vola io satria mavesatra le izy araka an'le lazaintsika teo 7 tranche zany de io vola io tsara mariana ary eto ny zavatra mampatahotra anay eto amin'ny fanorenana miabo carte sur table tsy atsika malagasy io eo tsika zao no lazaina fa rapatriement de devise vola nangalarany retsy de hoe averina fa volan'olona io volan'ny Russie
fa tsy volantsika malagasy. De hoy ty source zay nanome anyty zavatra ty dossier ty de hoe raha fantatry ny Rosianina fa débloqué ny volany zareo ka mirotsaka aty amitsika de tsy te halala anareo Poutine fa dia ataovy zay mety fa zay tratra farany eo no mifafany kioany zay le izy raha fantatry ny Rosianina fa tonga le vola zay tsy volatsika fa volan zareo satria azadiny fa misy ny continuité de l'état tsy hoe koa rehefa hainao no mitondra de ozanao hoe zay tiako io fa zavatra efa nifanarahana tamin'ny régime tany aloha tsy maintsy lovainy régime manaraka tsara fantatsika malagasy zany fa tsy hoe za ndray ny président de za tsy te ala contrat teo aloha tsy maintsy babenao na tianao na tsy tianao donc tsy maintsy mihonoré anao ny contrat ny gouvernement malagasy fa tsy hoe contrat an'le mpitondra de tsy te halala ny Rusy fa hoe volanay iny dia eo zany tsika zao. Donc tsisy diran'le publicité zay avoaka am'izao fotoana zao tena hoe enimpolo taona tsy mbola nisaotra an'ity tafaverina ny vola patati patata sy ny sisa ary mbola misy dossier faharoa matevitevina mbo resahako rehefa avy eo mbola idiratsika iny resaka hoe vola miverina iny fa ho hitanareo fa mbola arnaque koa ao ambadiky iny pour vous faire croire hoe tena miasa ry zareo. Eny zareo aloha tena miasa fa mampiasa ketrika zay akana popularité populisme ny marimarina kokoa ao dia ny fanontaniana mipetraka hoe inona no ataon'ny Russe le jour afantarany zareo hoe io vola io nefa tonga aloavo ny volan'olona raha tsy tady raharaha nareo manjaritsika gasy no mihinana ampangotsika eto ozy le namana anankiray zay ihinana nitady kirarotsika eto i Poutine tsy isangy aminareo so de verynareo fa pour de vos beaux yeux nandraisana anareo tamy Kremlin en affaires c'est en affaires les bons comptes font des bons amis olona tsotra ary tsika ary business is business fa tsy saka ny resany tamy fomba manotro ketriky zay tany Kremlin de ho tiany anareo bisou volan'io anazy io na marina na tsy marina peu importe contrat io donc vous êtes obligé d'honorer le contrat any am'zareo satria volan'io ka za tsy te alina za tsy miditra am'le hoe madio sy maloto c'est pas là le problème fa ianareo mivarotra sakabeloha amy vahoaka hoe natafavoaka an'le baolina fa tsisy baolina mivoaka zany fa baolina miditra ara zao misy idirana angahy tsika mianakavy hoe volan'ny Rosianina no kepoatsika na ataotsika hoe ho antsika malagasy ary inona nanjoatsika mianakavy eto de nefany tsy enatra tsy tahotra de atao amina hoe rapatriement de devise tamy resaka raha vatomanga no resaka satria fantatry le olona reo tsara fa maharary atsika malagasy zay io tantara io de io foana ny fibre lalaovina mba hampakarana an'le taux de popularité zay zany aloha ny plat voalohany mostanina manjary soa de tsy digéren'ny olona le izy fa mbola misy anankiray matevitevina koa avy eo rehefa avy eo fa aleo aloha mba asitsika fiatona kely de omeko anao ndray ny fitenenana eny ry havana malala aby raha zany mo sarosarotra digérena moa zany pastera fa tohizako kely ary satria raha zany ny ambangovangon'le affaire de mametraka fanontaniana androany hoe inona daholo manahirana ny olona mitondra institution androany mampiditra mivoaka reo organisation mercenaire russe reo za tsy teny hoe russe mercenaire rosianina io manko mampatahotra mbola nanatsika contrôle ave i Madagasikara raha miresaka géopolitique any atsika isan'andro matetika io moa misy groupe miresaka mampiriska de hoe roainy frantsay roainy occidentaux roainy zao tsy haiko na miteny fotsiny izy reny avoaka rama ve sa
sa ampitenenina fotsiny de miteniteny fatany fa tsy mahafantatra hoe inona ny danger, inona ny risque misy eo amin'io firenentsika io am'izao tsika miteny am'izao. Moreriny mitehaka fa président anay hanao miracle fa niomana am'izany ve izy? Androany alefa ny resaka misy te hamono, misy te an'izao, aza adinonareo fa noho io problème risy io tany amin'ny année 2022-2023 efa saika nisy ikasa koa amono zany Andry Rajoelina zany. Ary mbola any ny document miteny hoe nisy sambo izay hitondra fitaovam-piadiana andeha ho any Madagasikara tratra tao à la Réunion tam'izany fotoana. Tamin'ny mardi 22 novembre 2022. Le androany asina indray le resaka hoe misy te hamono fa leksiranareo efa ny malagasy ny te hamono an'izany sa ianareo efa manomboka mikitikitika an'io fibre russe io de ianareo ihany mise en danger de lalaovinareo ny toetsain'ny fisainan'ny malagasy. Aza atao hany kosa le izy satria misy malagasy mbola tena tia tanindrazana, mbola miady ho an'ny tanindrazana de ararotinareo amin'ny ny adalanareo manenjika ny reny olona reny ohatrany hoe te hamono anareo, te hanalanareo amin'ny fitondrany. Azonay ho an-tsaina mihitsy de hoe sarotra ny alana eo amin'ny fitondrana satria mahatsapa, mahatsiaro, tsy en sécurité tsony ianareo rehefa miala eo amin'ny fitondrana satria misy zavatra izay tsy voa contrôle-nareo fa noho ny fitiavan-tena, noho ny fitiavam-bola diso tafahoatra ianareo ihany nanao mise en danger ny tenanareo de androany ianareo mila fahefana miaro anareo. Mialatsiny moa raha miteny an'izany eto, raisitsika exemple zany misy filohan'ny institution ray izay masaha manao super président moa izy fitenentsika anazy miteny chef d'institution miaro ny civil izay tsy fantatra inona ny andraikitra nao amin'ny firenena. Io manko misy zavatra tiako anontaniana ihany amin'ny vahoaka malagasy sy indrindrandrindra koa ianareo ao amin'ny institution militaire. Misy olona zany mba sahirana, nisy nanahirana anazy tao amin'ny fanjakana de nisy niteny izy hoe andao anao hoentiko amin'ny olona desidera eto amin'ity fireneny ity de nieritreritra le olona hoe ho tonga ny avoloa androany iresaka amin'ny olona desidera eto amin'ity fireneny ity. Kanjo tsy zany ny seho lasa tany antrano zay olona zay de niteny hoe mbola matory izy mialatsiny fa tsy afaka mandray anao izy androany. De le olona ary gaga hoe za tsy hanao ny anarana an'le olona fa mety efa fantatra anareo daholo zany desidera zany. De le olona rehefa avy eo nieritreritra ihany hoe ity ve ny olona desidera eto amin'ity fireneny ity, de ity ve ny anavotra anahako. Tena mety possible desidera satria misy filohan'ny androm-panjakana mihitsy ny joro izay manenjika ny manamboninahitra malagasy tsy menatra mandainga reo moa fa tsy tenenina tsony le fandaingana satria raha ny teny zany colonel Patrick tsisy vahiny antsika
eto Madagasikara hoe anenjika ny Andriamatora Vatomanga izany colonel Patrika zany. Anisan'ny fanenjehany zany colonel anisan'ny fanenjehany zany colonel zany any Ravatomanga na tonga anazy nitsoka. Androany magagana misy filoha androm-panjakana miteny hoe colonel Matahotra nitsoka. Sasany moa le olona le ry moa miteny hoe le olona mpiaradia aminy hoe colonel Sarombavy. Magagana tao anatin'ny institution, tao anatin'ny Assemblée nationale io efa 4 taona io olona io tsy mbola nijoro na indray mandeha amin'ny maha-député azy niaro niady izany Ravatomanga zany, nefa izy manana immunité parlementaire. Androany izy miseho milay manenjika an'izany colonel zany. Nefa fantatsika tsara efa nitenenin'ny colonel hoe ireo dossier rehetrarehetra reo izay nangoniny anenjika an'izany olona zany tamin'izany fotoana nangatahany izay olona voatonontonon'ny pastera teo mbola taty exilé taty andafy ny talao nangataka an'izany dossier zany tany amin'ny colonel Mikael mba hanenjena zany Ravatomanga zany. Mbola tsy tenenine koa ny ao tao ambadika an'izany fa iny le nanangana association de ireo ihany miteny rehefa aveo hoe tsy maintsy misy olona any Maurice tsy maintsy manenjika anazy de natao prête-nom zany de nomena an'le olona le dossier. Androany de miteny daholo ny olona hoe tsy nisy ny sa nijoro raha tsy io olona io fa iza ny adalenareo re olona iza ny adalenareo amin'ity fireneny ity. Zafady sa hoe nylainga nitenenina omaly efa tsy lainga tsony androany, sa hoe rehefa nareo miteny an'le izy de manana science de la vérité. Tsisy mo tsy miteny zany tenenin'ny colonel zany hoe tsy marine zao hoe rehefa tsy marina niteneniny rehefa hitanareo adaly izy miteny maninona moa inareo manenjika anazy faran'izay mafy indrindra am'izao ary ikasa ifofony ainy mihitsy satria maninona inona ny antony ifofona ny ain'olona zay adala zay tsy miteny marina. Io moa tiako todina manokana amin'ny institution militaire todika amin'ny chef d'état-major. Frère d'armes ihany ianareo tsy hitako ny tsy joronareo miaro izay frère d'armes aminareo na inona ny nataony na inona ny nataony anjaranareo tsiraray mijoro androany satria raha matadida atsika ny tantara taiza moa ny tena nanomboka namotika an'io institution militaire io. Jery todika kely nangidy tam'izany fotoana zany noho ninona ny tsy firaisan-kina tamin'ny miaramila satria nisy fifanenjena tamin'ny miaramila sy ny mpampandro-tany tany amin'ny 2002 efa nitenenina tam'izany hoe zava-doza io de natao ihany de ny afara tamin'inona ny farany de afarany 2009 de mbola tsy nifandamina ihany tam'izany satria efa nangataka izahay Ratsirakista tam'izany fotoana hoe andao ampihavanina ny samy malagasy. Gaga androany mijery Facebook mahita hoe io manenjika ny team daholo ry zalahy reto fitondrana de mody mamory olona de miteny de manenjika ny team fa ianareo ve nitondra faisana
tam'izany fitondrany Ravalomanana zany tsy hainareo izao io fa na izahay nitondra faisana tam'izany, ny fianakaviana nitondra faisana, ny fianakaviana nigadra tam'izany fotoana, mbola nangataka ho fampihavana pirenena izahay. Androany ianareo indray miseho tompony, ianareo indray manenjika, ianareo indray miseho mampizarazara amin'ny malagasy. Fa mihevitra ve ianareo fa ny fampizarazarana ireo isika malagasy hitondra am'izany inona moa dradradrainareo ataovanareo publicité état fédéral. Zany toe-tsaina zany ve mieritreritra anareo ho tonga am'izany état fédéral zany? Zany état fédéral zany olona efa tena hoe misy état nation firaisan-kina ao amin'ny firenena, de zay vao miditra am'izany étape zany. Fa am'izao toe-tsaina zao mbola tsy tonga izy, na ny province autonome mara ny supprimena. Na ianareo tao anatin'ny assemblée hatram'izay firy-taona zay 3 mandat tsy mbola niady an'izany. Androany ianareo manao publicité an'le izy, ohatrany hoe ianareo ny tena tompon'le fahamarinana. Tena tsetsatseratsiaritra iny satria mampalahelo manahirana le tandroka ary ny vozona lasa fampizaram-bazana amin'ny malagasy, lasa fiantsiny eo ny mametra panontaniana izay androany 28 mars zay la veille 29 mars. Aiza ho aiza isika malagasy, aiza ho aiza ny zana-bahoaka malagasy tsy mbola mijoro na iray hoe aoka zay marary ny firenena, marary ny malagasy. Efa tsy atsika tsony ve ny Madagasikara zay hoe misy tanora hony izay manan-karembe androany ao Madagasikara, tsy fantatra hoe manan-karembe avy taiza, nefa kosa zany mibaiko ny gouvernemanta, zany mibaiko hatramin'ny présidence ao, de izy no mibaiko satria maninona misy intérêt-any zalahy ao ambadika zay mpanondrana volamena, mpanondrana pirenena rehetrarehetra. Hatram'izao mbola misy conteneur be de be ao Tamatavy stocké. Tsy haiko na efa nivoaka izy zay. De manararoatra daholo ny olona, nefa mbola tsy ao anaty tetezamita hozy ianareo. Zao moa tsika manontany tena hoe inona mariny misy atsika? De io moa tao resabe koa ny conclave izay tsisy tsy haiko, tsy mitombona fa hafa mihitsy zany tolona hoe fampihavana pirenena sy ny refondation zany de androany ny fampizarana ny malagasy ny misy fampiadivana ny samy malagasy indrindrandrindra izay tsy avoakanareo ampahy be maso ny mampalahelo. Alatsiny azafady kely pastera somary lava kely satria nenjehantsika foana zany gendarmerie zany tam'izany fotoana, nataony fitondrana fitaovana, fanenjena olona, fanenjena ny opposition rehetrarehetra tam'izany fotoana. Ino moa hitatsika? Ny afara amin'ny fanonganam-panjakana izay iadalany gendarmerie tam'izany. Ny aiky ny fadisony izy ireo nandray an-tanana ny ankamaroan'ny gendarmerie tam'izany, tam'ty fiandohan'ny fitondrany ty. Ny renové, ny esoriny, ny gadrana zay tokony gadraina, ny esoriny, ny saziny zay tokony saziny.
fa nefa ny fanjakana misy am'izao manao fitaovana ny eo afiadanana manenjika ny olona rehetrarehetra izay miteniny tsy mety am'ty fitondrany ty de mbola ametra-panontaniana ihany izahay hoe ianareo rehetrarehetra tao amin'ny kapisaty zay sa nijoro tam'izany fotoana hoe tsy mety ny nataony gendarmerie androany zay mitodika aminareo ireo FIGN ny gendarmerie androany omenareo baiko todika aminao Andriamatoa Prime Ministre. Ianao ny tolona ozy ianao na de fantatray ary ny zava-nisy naka sary tery ianao ny tolona noho ny etraketraka ny gendarmerie ianao koa moa avy gendarmerie izany ve ny zavatra nytolomana androany io miseho olona be de be voasambotra ao fiadanana io matory ampilaminana ve ny sainareo am'izany sa hoe anay fitondrana androany a izahay mitondra zahay mahay ny tiany atao zay mihitsy ve hitondrantsika anazy raha izany moa de ifankahita etsika fa tsy hijanona ity zavatra ity zay no ny ahako pastera fa veriko any aminao le fitenenana ena miditra amy série faharoa ny novelasy tsika politika izy ty fa tsy tantara fa tata politika zao le izy ry zareo a tsy voafehinareo le firenena de rehefa tsy voafehinareo le firenena dia manao politika na populisme nareo a pour vendre amin'ny vahoaka hoe voafehinareo le izy nefa nareo matory eo ambony bombe à retardement zay zany ty resaky ty tsy voafehinareo le firenena reninareo mifanopa reny tao andapa hatramin'ny olonareo amin'ny Facebook ara nanamafy an'izany aisa mbola nisy an'izany hoe nomination-na gouvernement de mandeha daholo ny menace sy ny hoe misy olo efa favonina teo de nisorona ny sezany nareo a tsy voafehinareo le izy fa amidy ety ivelany hoe de asina populisme io zao resaka rapatriement de devise zay laingy ty ny zavatra anankiray zay tsara ho fantatsika voaka malagasy raha mandikinareo amin'ny Facebook dia misy zao zany lazako antsika malagasy tsy hoe rehefa misy olona manao publication na sary tsara tarehy be eo Facebook de marina de hoe tena tsy afaka mihitsy ny Aravatomanga tena tsy afaka mihitsy Aravatomanga tena zao tena de tena manao be le ministre ny justice mba fantatrareo moa no marina amin'io tantara io androany izy ho lazaina aminareo mba ho ary ilay affaire Ravatomanga PDG sy le rangahy anankiray tsy hitanareo mahagaga ve hoe natsoina hoe PDG koa ny anaran'le anankiray zany hoe te faninana am'ry zany izy na te éliminer an'io izy zany te ho PDG pour éliminer Ravatomanga tsika moa mahalala tsara hoe ampitovy eo izy amy manana orinasa tena manana titre PDG izy tsy manana orinasa de PDG bon io moa titre am'izao PDG afaka tononona daholo zany fa ny tiako atongavana matoa manao ny introduction de zao fa maninona ngay Ravatomanga mbola any am-ponja de nareo zao mieritreritra hoe satria madame Faniry tena miasa tsara tsia zao ny fandehan'io tantara io am'izao tsika miteny zao navoaka ny transparency internationale le article le momba ny affaire Bérangère sy gouvernement malagasy araky ny voalaza ny transparency internationale de misy proximité fifamatorana akaiky entre ngay Paul Bérangère sy monsieur Koufali Daya pour des histoires entre eux zay tsy dirako fa efa hitanareo mandehandeha agny be izy
notre soi-disant héros national vendu par monsieur Cité Radionasomniak, soi-disant héros national, dia toa misy fifamatorana amin'ity Paul Béranger ity sy ny zanany vavy. Ino io affaire io nareo mahalala karokaro tsarany. Fa araky ny resaky ny transparence internationale sy le zavatra miseho eo dia misy zavatra ifandraisany reo ka il paraît ataoko conditionnel fa misy dette morale envers anazy ireto famille Béranger reto. Io en politique il faut savoir investir dans le futur. Asarazanareo zany hoe asiko soa ianao fa ny tena marina tsy asiko soa ianao fa investissement iny ilako anao raha fakapitso satria efa misy trano kala apetrako tsara zay avo fatotra anao tsy afaka hiala ary tsy maintsy manao tamberina amiko ianao amin'ny fotoana zay lavako anao. Izay le zavatra misy eto satria Ngia Béranger dia ao anatin'ny fitondram-panjakana maorisiana teo dia tonga am'izay ny fotoana nilavany azy eto. Rehefa nizoina zany ty affaire ty dia ny fomba rehetra zay nieritreretiny Daya atao dia ny hanaovana mise-à-touche any Ngia Ravatomanga ary izy no teo boss ary izay no tadiaviny zany hoe tamin'ny voalohany izy intermédiaire de zao izy lasa plaque tournante. Eninareo ngamba niny le resaky Raissa mitantarany le resaky lazainareo iny de lazainareo moa fa hoe oladaly izy fa jereo tsara le cohérence le izy rehetrarehetra am'izao fotoana zao. Ka eto zany dia Ngia Béranger no mbola mahatonga an'io affaire io tsy mbola nandeha ny jugement satria nahoana izy napiasa ny titrany en tant que vice-PM angamba n'izy raha tsy diso dia raha ohatra ka mitonga ny procès tsara fantatsika voaka malagasy Ngia PDG numéro 1 ndray PDG numéro 2 raha tena tonga ny procès dia araky ny tatitra tonga ty aminay de hoe tsy maintsy tafavoaka Ngia Ravatomanga satria nahoana satria ny mobile mipetraka ara-pitsarana fa tsy hoe araky ny Facebook dia tsy maripototra ara-pitsarana ny resaka eto. Donc zany pour l'instant zavatra azo zareo atao de ny mampiemotra an'ilay tribonaly mba tsy hanaovana le tribonaly satria fantany fa raha tonga ny tribonaly dia fort possible ny hatafavoaka ny Ngia Ravatomanga ary fantatry zareo tsara fa raha tonga io tribonaly io satria ils savent le contenu du vrai dossier dia ho tafavoaka io ranga io noho ny antony contenu du dossier fa azadino fa i PDG numéro 1 ka c'est l'homme le deuxième fortuné de l'île Maurice. Zany hoe anisan'ny iankinan'ny ekonomin'ny Maurice io ranga io. De nareo ve mieritreritra fa ho atakaliny Mauricianina ny investisseur principal zay nareo Madagasikara kely ty satria hoe tolom-bahoaka misy ane ny langage diplomatique hoe tsika miady amin'ny kolokolo tout le monde miteny an'izany nefa samy manao dôly na ny firenena matanjaka. Deuxième fortuné de Maurice mampiasa vola be ao Maurice io ranga io de areo ny logika hoe ho sany zareo ve ny petaka azy nefa ekinan'ny ekonomia zareo ny fananan'io ranga io anjaranareo mieritreritra. Donc zany zavatra mbola atao ny ministère justice am'izao fotoana zao sy ny fitondrana dia ny manao zay anemorana an'ilay fitsarana mba afahana miazona azy izay no misy eo
fa raha tena tonga ny tribonaly tena tribonaly de manahy mafy aho fa tsy ho voatananareo zany io nohony reo antony anakiroa reo déjà le dossier en tant que tel tsy arakin'izay amarotana azy amitsika vahoaka io tsy resaka torapo io raha vahoaka ka izy kosa nanao an'izao ka hitatsika teto ny fitsarana tompoky tsy tia halala ny toraponareo hoe ka nisy ola maty ane teto ka nisy nidorana volon'le vehivavy taria nelakelan-trano ka ny tsy nisy jiro zay ka tsy nisy rano loza fitsarana problème anareo any Madagasikara fa ty problème ana fitsarana tsy sentiment fitsarana fa dossier sur dossier pièce sur pièce ka rehefa ny dossier anao tsy matanjaka fa amidy aty amin'ny Facebook sy ny vahoaka fa matanjaka ny dossier anao dia izay ninonareo misy amin'ny olona akaiky ny ministre en justice zay fandresaka taminay tsy lazaiko izy fa za manaja olona satria tsy fombanay ny manao scandale ny teny tam'izay hoe mila mifanampitsika ry pasteur fa tokony manao zay ametrahana charge tam'izay mbola sy nametraka ny charge nga lazainy hoe soi-disant kofa ida mba ahafahana miazona any Ravatomanga le plus tôt longtemps possible en tribunal za zao anisany natony ny olona io maheno ao io madame io am'izao fotoana zao de gaga be aho tam'izay hoe fa kay hoe zavatra mbola angonongonony tsy nelakelan-trano ty fitorinany nga PDG Ravatomanga donc vous n'avez rien de solide donc zany a mba fantatrareo ve ny retour de manivelle an'izany asa mandeha amy sentiment eto mandehana tsara amity betro no miasa eto dinio kely zay zavatra zay de le atterrissage ny roplanina ny gara Vatomanga teny a Maurice no nampiasainy retsy ny déclenchena an'ilay opération eo niveau ny FCC zay zavatra roa samy hafa ny ray de resaka souveraineté le firenena hoe izy zany nangataka tsy haiko autorisation tsy nangataka autorisation tsy nahazo autorisation izy iny sady kotsony le chronologie de l'histoire de à partir an'iny le piège nampiasainy retsy mba ahafahana mamoa an'le dossier rehefa tena nandela izy de natao ohatra indray nga héros national tsy ho ao le fitoriana fa ohatra no ratsy ty zany efa tsy mety tsony ozy nga Bérangère fa efa midéclenche ny affaires vous jouez dans la cour des grands izy teny tsy kilalaon-jaza dia ny zavatra hatao am'izao fotoana zao de influencena ny opinion publique malagasy hoe no niezaka mavitrika ataon'ny ministère en justice no mbola hoe tsy ho tafa voankazo pour l'instant fa mandra-pahoviana efa nametra-panontaniana vetsika malagasy hoe mandra-pahoviana no emotro tsy mba tonga saina venaro nantany ny olona manam-pahaizana amy lafiny fitsarana de zao hoe mandra-pahoviana ho a no ahafahana mamerina mampiembotra foana ny tribonaly ny lalàna matsy rehefa ohatra zao zay zao aty aminay aty misy problème amin'ny toerana mesanay dia matony olona manemotra mampiembotra efa resy izy zay donc lalao délai sisa no azo atao on joue avec le temps fa raha za zao manana assurance fa hovoako ianao satria ananako ny preuve rehetra tonga de atao ranga atao androany ny procès fa apetahako fa ty amiko dolo zavatra tsy zay ve logika za zao ohatra miady amy mostanina de ananako preuve ka blanc fa mostanina tena mpangala fa miala tsy mostany toko ohatra fa tsy angataka hoe aemoraemora zany terre rangazy zay terre va aty amiko ny baolina fa ianao ndray ve no manao zany emorandry satria maninona faible ny élément anao nefa ty ambadika ianao mivarotra ny vahoaka hoe mafy be tsika fa zareo ohatr'izao am'izao tsika miteny zao ohatr'izao fa izy moa hiteny aminao fa rehefa miseho teny izy de zay namidiny aminao amy tele charme sy ny fihetsiketsehana ka ty tsy vitan'izany ty fa vous asseyez sur une bombe à retardement madame la ministre une bombe à retardement problématique atao anatin'ity affaire ty 1er décembre 2025 ny état malagasy ny mandaté ny cabinet d'Antan Maurice efa hitatsika am'le article mandeha an'iny ny dossier ny PDG numéro 1 avako tsara zany 27 décembre ny PRRM amy révoquer les mandats sans motif
am désigner Sele Sebarut de Glover Chambers. 27 décembre. De mahagaga ny ministère justice zany mitahiry miazona an'ilay mandat, ny PRRM révoquer an'ilay mandat. Qu'est-ce que ça veut dire vahoaka malagasy? Ils ne sont plus à l'unisson zany dikan'izany. Ça veut dire que troublena ny fitondrana. Ho ratsy ty madame la ministre. Mbola azonareo atao ny manakarama mpanao influenceur sy miresaka zany ny filazako anareo de régime fake ny régime anareo. Régime milalao influenceur. Zay mo soa misy any merci Mark Zuckerberg fa zay tsy nanambola mandeha télé fa eto Facebook zay ny manararoatra. Eto zay mampirokatra ny masontsika malagasy hoe hanakory ny toy ty dossier ty. Fa hafa ny zavatra amidy aminareo eto amin'ny Facebook, fa hafa ny tena revy any ao ambadika eo. Fa raha ny fahalalako, ny hery ananany reto ministre de justice efa tokony nanao mise à mort ny Ngara Vatomanga izy efa ela, fa maninona no miemotra foana? Pourquoi? Satria mitady ny fomba rehetrarehetra, mitady ny hevitra rehetra hanemora andresy fa ho rasy. Ka ity ho lasa tsunami. Olombelo le olona Chine reo teo igny. Retour de flamme an'io tsy te ahita aloha. Hanakory? De eto sika ifankahita eto. De zao afaka miteny daolinareo hoe fake le teny le pasteur Riel fa miteny foana fa fa mety lasa dalotra colonel Patrick koa mety ho avy daolindray zany repitso. Tsy maninona tadidio zao teny zao rehefa tonga afaka fotoana aorina hoe zala efa nisy ny teny tamin'ny 28 mars raha tsy diso aho mba manana archive. Fantatry maso ho avy daholo ny sous-lieutenant manomboka Androany rariva. Lève dans 10 minutes aux sasany. Lève dans 1 minute hanadio rano. Alefaso le roa. Tsy olona io any aminareo ny fahefana. Fa zao fotsiny aleo ny tantara no ilaza azy. Mety manao démagogie angamba ny RG l'être possible. Fa prenons le temps comme témoin. Prenons le temps comme juge. Et on se retrouvera d'ici quelques mois. Tilo information tsara ho fantatrareo. Na tonga le affaire mbola mitarazo koa de satria ngia Bérangère mbola tao nametra-pialana raha tsy diso monsieur Bérangère il y a quelques jours. Inona ny impact an'izany amin'ny dossier Ravatomangy io? Le compte à rebours commence. Nametra-pialana ngia Bérangère il y a quelques jours. Qu'est-ce que cela veut dire amin'ny affaire Ravatomangy? Tsy haiko samy mamina vina atsika. No zany dia samy rivoaka malagasy ny anay ny afatra eto ina mo mahatonga anay manao an'izao hoe contre révélation. Satria fake no amahanana atsika. Fake. Dia zareo mo manambola. Zareo manan'olona be de be armé de fake et de leader d'opinion mitsangana aby ty zay de zay ry aty faritra Fianaratsoa bande rouge mo izy zay de ty anany zao. Zany hoe fandrahonana sy fake sy vandy no hitondra fa ny vandy tsy maintsy mipoaka rehefa indray andro agny. Et ça vous arrange les pendant un certain temps fa après ka dia samia mieritreritra mandiniky tsika hoe ohatra ny varotra sakabelo reto de nareo fa nefa nioby daholo hoe osana fa io osana io rapitso omboy teniko eto zay anareo mianakavy nanao osana androany io tazomy tsara ny osana anareo raha tena mandeha amin'ny conviction nareo fa aza manao hoe tsy ina moa le filazan'le fiteniny zay hoe tsy manompo andrina reraka tsy mitaingina soavaly maty raha tena
convaincu nareo any amin'ny position nareo fa tsy hoe tratra n'ilay mouvement tazomy hatramy farany osana de ho hitatsika eo izy amaray tandray mivadika omboy a be de eo raha vao manao omboy a osana foana zay osana hoe merci 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 tsisy ohatran'ity ao anatin'ny 5 ambinipolo taona verina ny vola zay lazaina fa hoe ny rapatriement nefany a tsisy idirana izy mihitsy fa dia izay moa ny fahaizany zareo mampita an'le izy fa dia zay ngambany aloha fa mbola manana zay ny tena plat de résistance ny eto fa mbola manana zavatra kely ampina rehefa avy eo fa averiko any mositana indray raha ohatra ka te hanampy izy. Eny paster, apitsika kely fotsiny fa efa mandevo fotoana de efa adiny 2:10 ary zao dia eo am'le ozana manko mahagaga ana hoe fanontaniana indray ty teo moa tany amin'ny miaramila fa zao mitodika manoka ny vahoaka malagasy rehetrarehetra mbola misy miteny hoe manankolona manao démonstration de force zao moa fitenin'ny zalahy izy hoe io fa zay mananao démonstration de force fa mahazo vahoaka firy ny fitondrana nisy teto a Madagasikara firy ny omby maty mampalahelo le omby reny tsy manatsino maty fa tana mpinanana ny malagasy tsy mety voky de mivory foana isan'andro de mitehaka io ny tiako asiana teny kely de rehefa aveo a isika mametsiny ihany raha nisy fitondrana namono omby tsy mihoatra an'le teo aloha zay de androany mbola manohy ihany de hoe nefa fanovana maka izy fanaovana olona sa fanovana toe-tsaina androany be de be ny gasy tena mafana fo tena te hijoro avo enjika avo menasy de io ny sasany moa mahazo vola androany a mahazo enin'omby a mihinana hena ritra de mivory de manao démonstration de force de manao teny tsy fihevitra amin'ny samy malagasy nefa raha afaka pitso tena mety hoe raha tena mitaky fiovantsika paster asiana prison goavana be eo a Madagasikara aloha zay fahitako anazy aleo a alohan'ny miditra am'le tena hoe fampiavana pirenena tena izy a be de be aloha ny rééduquena any Aponja tsy hoe aloha tenenina androany le izy 28 mars satria ohatrany misy olona be de be efa matsapan'le izy efa tonga sainane fa mody gegy mody adala ne ren'olona reny ny tena tokony rééduquena aloha le hoe ny sansiny tena prison ny atao fa tsy famaizana fa am'lery hoe sansiny prison aminay mpanao lalàna manko hoe ny sansiny prison ane centre de rééducation zany ny tena izy fa tsy le hoe alako bika tsy tiako tare de ho gadraiko ohatra ny ataon'ny sasany am'izao de hoe miaro ny sezany fa raha io zavatra misy eo a Madagasikara io a ny centre de rééducation aloha tenenina androany tsy mba tenenina hoe rapitso hoe valifaty politika nene efa ao anatiny tondro zotro zay aloha tenenina satria misy olona tena mody gegy mihitsy ao amin'io firenena io nefa mba eritreretana hoe manana diplôme sasany moa efa resa be am'izao hoe manana doctorat reharehanareo daholo hoe manana doctorat zany docteur zany a nefa ny firenena marary tsy ahitanareo fanafodiny sa itsony izy ty diplôma commercial ve izy ty sa tena hoe fahaizana ery amy tambazotra izy zalahy mampidera fahaizana mampidera diplôma nefa ny hevitra voaka sy zavatra
tenenina tsy mitondra vahaolana eo amin'ny firenena. Nefa mba miaraka amin'ny fitondrana ihany. Ohatrany hoe raha mbola hiteny hoe gestion de carrière mbola eo. Fa ohatrany efa tsy gestion de carrière tsony ny sasany pastera mialatsiny mitena an'izany. Fa tena hoe gestion de portefeuille. Atony misy hoanina androany, atony misy vola, aleo aloha biziny, aleo aloha inany, avela ho any zany rehetrarehetra amin'ny prinsipa sy ny tariny zany fa tsy hamoaka ny Madagasikara, tsy tondratsika zany. Sasany moa tena hoe lany vola be dia be izy io nandritra ny fotoana na dezera politika anazy tsy teo amin'ny fitondrana de mamerim-bola izy androany. De tsy maninona le vahoaka malagasy izay tena efa mijaly de mijaly ary tena sahirana. Zay aloha ny androany pastera tsy toy lava be ny anahako fa todika ihany ampatsiahivo kely fotsiny hoe ho anareo miaramila tompony andraikitra, raisiny andraikitra. Misy rahalanareo izay miantso vonjy, miantso ainareo rehetrarehetra andray andraikitra amin'ny firenena io. Nefa io ny zava-misy. Androany anareo manompo olona, manompo vola. Tsisy olona tsy mitady vola zany amin'ny fiainany. Tsy efa mba nahazo ve nareo hatreto? Aleo ajanona amin'izay. Andao mba ho an'ny firenena amin'izay, ho an'ny tanindrazana, ho an'ny taranaka. Zay fiangaviana ho any aminareo. Zay ny anahako pastera fa misaotra anareo. Ya, amarina koa antsika efa araky ny fanarahantsika moa hoe tokony tsy ohatry ny adiny ray sasany arak'izay azo atao mba hitsinjovana ny namantsika ny Madagasikara, fa mba misy afatra kely ty sady fanontaniana angambany. Voaray ny afatra ao madame filohan'ny faritra Analamanga, madame Clémence, hoe fa naingana ny vahoaka malagasy surtout ny faritra Analamanga nga izy iny hanao andro maso bokon'olona iarovana ny ainy filohan'ny PRRM. Rary ny sitsiny tokoa zany satria tokony vahoaka no miaro ny chef d'institution. Fa ono madame chef de région. Nga tsy maharo ny PRRM ny Russe. Fa mba fantaniko anareo, nakaiza le aeroplanina be nitondra Russe be dia be reny, ary miaraka amin'ny fitaovam-piadiana armée jusqu'aux dents ianareo. Donc, vous êtes intouchable, n'est-ce pas? Ino mbola hitokavanareo anay vahoaka tanapolo? Mba hazava ho amiko hoe vahoatrany tsy azoko le raisonnement. Vous êtes armés jusqu'aux dents avec les Russes, soi-disant Russes. Sa ve tsy mahatoky ny Russes tsony ndray? Zay aloha mbola resaka. Sa ve mifandraika amin'ny affaire rehefa tsy tafaverina le volan'ny Russes de refoziny Russes avereny ny volanay rehefa tsy avelanao esoriny ny azoko io. Nga ny bogosité anao na tonga vaneto aminao fa ny volanao sy ny volamenanao sy ny kromitanao ny tadiaviny io. Rehefa tsy omenao ny kromitany de petafany anao. Io tonga ame fiteny hoe kakeriny amboa kely tina ny feo. Fa tsy azoko loha le raisonnement hoe mila arovany vahoaka ary rariny sitsiny ny vahoaka miaro ny institution mpanjakana. Nefa ianareo milaza fa hoe nafarana hoy ingasy tendra sy disa hoe nafarana ny Russe iarovana ny fitondrana. Ampiasao ary fa aza miantso ny vahoaka. Ny vahoaka mbola noana, vahoaka mbola reraka. Zay ve tanapolo de hiady amin'ny olona matoa zany miaro de mety mana fitaovam-piadiana zany le olona anafika. Aiza ny iarovany vahoaka an'izany? Andro maso bokon'olona tamin'ireny le rotaka reny ary efa tsy hita zay nanaovana azy. Ka ohatrany mahavariana ihany lay raisonnement anao madame chef de région hoe sady ny désavoué ny chefinao anao amin'izany fotoana zany hoe izy anie olona matanjaka miaramila, manana ny kapisaty, manana ny Russe, manana ny Koufali Dayan,
le héros, le Rambo national. Ataonareo inona le sabotsy kely? Le vahoaka noana tsy mihinan-kanina isan'andro ny hanina rape-androany mbola tadiavina rapitsa. Ampiasao rangany ny bevola, ampiasao rangany ny basy a, ny fitaovanareo sy ny rusiny. Fa aza mitady vonjy aty amin'ny olona reraky ny anoanana sy tsy ampy sakafo. Zay ihany angamba no amarana ko azy fa tsy ho ela fa dia zay no isaorana, zay no ela, zay no lava fa samia tahin'Andriamanitra. Ny farany, ny afatry farany dia 29 mars rapitsa revoaka malagasy. Tolom-bahoaka nataon'ireo razambentsika tamin'ny MDRM. Miantso ny vahoaka malagasy aho hoe engane mba tsy ho raraka tany rano reo razambentsika niady mafy atsika. Noho izany ireo tsy valahara rehetra fahavalon'ny firenena dia tokony raisin'ny vahoaka malagasy amin'ny tanana. 29 mars tokony hamelona indray ny fitiavan-tanorazana, ny patriotisme, ny souverainisme, zay voizinay ato amin'ny GDLR moa zay nanay ny slogan nay souverainisme. Am'izao fiteny zao dia voaitsakitsaka ny souveraineté nationale au détriment ny olona mitsy. Mankasitraka tompoko lahy, mankapela tompoko vavy.